Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra raha omenao izao fotoana manokana izao indray. Ahafahana mizara ary ahafahana mandray koa ny hafatra manga izay voalahatra androany. Dia ny fananao masina anao ka hiasa mahery eto hanokatra ny fonindreo izay miaina mba tena hiasa tokoa izany teninao izany ary ho voninahitry ny anaranao. Dia manatrehana ifeno eto Tompo. Amen. Ny hafatra manga izay hozaraina amintsika androany ary dia nomena ny lohateny hoe ny tena fahafahana marina. Ary ny soratra masina izay anorenantsika izany hafatra izany dia arak'izay hita amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona 9:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ary ny Koritianina 1:5-7 nefa tandremo fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitonana ho an'ny malemy. Amen. Mpivady mahay mifandray amin'ny olona ary mahafanafoa amin'ny asa ao fiangonana rahalahy sy rasoa. Misy fotoana izy ireo miarakaraka amin'ny namany sy ny mpiara-miasa, eny fa hatramin'ireo mpiara-manompo koa aza mba miala voly kely, tsy tany moa izay maharatsy izany. Indraindray mba manao after work, happy hour, indraindray koa mba miarakaraka kely manalanala azy e. Tao anatin'izany anefa dia nahatsiaro tsy nanana fiadanam-po izy ireo, fa toa misy eritreritra manenjika ary tsy mampandrimandry azy. Rehefa ao anatin'ireny fotoana fiarakarahana mantsy dia tsy samy laza tsy amin'ny zava-pisotro misy alikaola izy ireo. Rehefa tonga ny fotoana fisotrosotroana fa matahotra fa sao tsy tian'ny hafa intsony ary menatra haka zava-pisotro tsy misy alikaola, fa sao olona izay ny manodidina hoe manava-tena na koa hoe tery saina. Vahaolana tokana tamin'ireny rehetra ireny ary dia nanao toy ny fanaon'ny olona rehetra izy ireo. Niezaka tamin'ny herinany izy mba hiala amin'izany nefa tsy tafavoaka. Indray andro anefa raha nanao fetifety toy ny mahazatra dia tsy nampoziny fa nisy olona iray niazakazaka nanantona azy mivady ka niteny hoe ary tsy ianareo ve ilay olona tao am-piangonana nanentana anay tao an-trano mba handray an'izany Jesosy izany? Tena faly aho. Fa ay ve toy izao izany fiainana izany? Tsara kosa misotro, migoka ary miaina fahafahana feno sady natsangany ny vera mba hifandonany amin'izy mivady. Tanondrika izy mivady, taitra, menatra, nanongo teny ary dia lasa nirifatra ny vokanody avy hatrany. Tsy nahateny fa latsa-dranomaso ka nieritreritra ny amin'izay vahaolana ialany amin'izany fisotrosotroana mamatotra azy izany. Teo indrindra no niverina tao an-tsainy ilay andalan-tsoratra masina efa reny foana manao hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Nanavao ny fanoloran'ny tenany ary izy ireo nanomboka tamin'izay ary dia nanantona an'ireo olona azo ny antoka teo anivon'ny sampana vokovoko manga mba hanoro-hevitra sy hitondram-bavaka azy. Taty aoriana dia niverina niaraka tamin'ireo namana sy tapaka foana izy ireo fa nanana tanjona hafa kosa dia nijoro vavolombelona amin'izy ireo ary nampiseho koa fa tsy mahamenatra ny tsy misotro zava-pisotro misy alikaola ary tena hita fifaliana sy fiadanam-po. Reto ary no lesona azontsika tsoahana ao anatin'izany tantara kely izany. Ny tena fahafahana dia refesina amin'izao fanontaniana izao. Iza no manapa-kevitra? Ianao ve? Sa ny fahazarana? Sa ny fijerin'ny hafa? Jesosy Kristy tsy mba mitsara, fa manarina ary manome hery ilaza hoe tsia na dia maneraka olakazany manodidina. Jesosy ny tompon'ny lakile ny fahafahana marina. Efa natao takalo anie izy, efa tonga ota izy isolantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Koa aza mandeha amin'ny saina sy ny hery, amin'ny maha-olombelona intsony, fa tsy mahavahaolana izany fa raiso Jesosy Kristy tompo ekeo izy ho tompo sy mpamonjy ary hanapaka ny fiainanao. Aza tiany fa mijery antsika ny manodidina, koa ny fanontaniana tokony hipetraka amin'ny tsirairay avy ary dia ny hoe inona no hitany manodidina rehefa mijery ny fiainako? Fa hoy ny teny teo hoe nefa tandremo, fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitonana ho an'ny malemy.
Korinthianina 1:5. Ny sampana vokovoko manga eto amin'ny FKMA dia vonina iaino am-pitiavana, hanoro hevitra, hivavaka ho an'ireo izay maniry ny alan'ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola sy ny zava-mahadomelona. Ho an'Andriamanitra rery ihany aniny voninahitra. Vavaka isika. Misaotra anao indray izay Tompo, nomenao izany teninao izany. Dia taio izany mba tena makafeno ary ho ainay ny mampiatra izany hafatra avy aminao izany. Dia ho vavolombelonao mandrakariva izahay, ho tombo sy mpanapaka ny fiainanay ianao. Ary ho voninahitry ny anaranao rery ihany ny fiainanay manontolo. Misaotra indrindra Tompo, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy no ametrahana izany vavaka izany. Amen.